zay zany le fanontaniana apetrako. Zay no atao biby fatahona foana hoe zaonareo tsy azonareo tsy ananonareo fa angata aminazy volontsika nanakarena taolo malagasika alahiritsika n'izao fotoana zao tena ifadiran'ovana raha ohatra ka tsy ora vola. Zay no mba tiako fantatra. Za zao efa efapolo taona mahery hitako daholo hatramin'ny manaraka ny fahaleovan-tena tsy tsapako tena efa niatana tena nahazo vola ny malagasy avy any amin'ny communauté internationale ka tena niatana daholo ny malagasy rehetra ka tena okarere olona fa tena avereny fa tena ratsy be mitantara. Zay ny fantaniana totoko. Noho izany everiko fa ny zava-dehibe i masoana tena mirenana ny lalam-pamoronana zay lany ny malagasy rehetra. Ametrahana filoham-pirenena ekely malagasy rehetra. Zay any aloha zao ny tanjona. Zay tsy hanao an'izay avela ozy ho any. Zay ny ilain'ny malagasy. Mino a fi zay ny ilain'ny malagasy amin'izao fotoana zao. Raha ny zavatra mety izy eo dia izao. Raha tsy mipetraka ny gouvernemanta, tsy mipetraka ny congressin'ny tetezamita, tsy mipetraka ny filankevitra ambony, zao ane fijerina zao ady politika daholo zany. Ny fanontaniana mipetraka dia tsotra. Maninona tsy le rafitra anao fifidianana le comité électoral indépendant ny divana amin'izao fotoana zao. Any ny tokony sy ady be. Io ane ny tokony anao fifidianana. Fa maninona teny gouvernemanta mahagaga amin'izao avao. Dikan'izany no an-tsaina alaina aloha ny gouvernemanta dia io ny andidin'le comité électoral dia andeha ho azy ny fifidianana. Fa raha ny tokony izy raha neutre le fifidianana le gouvernemanta tsy miankina tsy miankina amin'ny aro dia le comité électoral no tokony hiadivana mafy mba ho tena mangarana ny zavatra atao. Zay ny tokony atao zao. Atsangano ny comité électoral indépendant hanao fifidianana fa ministre zany tsisy dikany amin'izao fotoana zao. Ziao dia manatateraka fotsiny raha manjakana tongavina amin'izay. Zay ny tokony izy. Amin'izao fotoana zao mipetraka ny olana ozy anao hoe ahoana moa ministère de souveraineté mifanditako reo olona efatra reo. Za manana vahaolana mazava. Rehefa tsy mifanaraka ianareo fa onge misy hoe anina notre sensibilité ny anankifito. Anina notre sensibilité ny ministère de souveraineté zay manahirana izy rehetra reo. Rapitsote vita. Tsaroko tsara ho ohatrany manahirana ny mieritreritra an'izay satria zao tsaroko tsara taloha tany misy le fitenenana hoe géométrie variable. Ary dia zava-misy tokoa aloha zany ny raha miletra ny enangambany fa moramora ihany raha malagasy efa mahazo seza raha hivadika zay. Zay mba ny veriko hoe ahoana fijerena zay satria tsy zavatra hitako hoe tsy apety ny zavatra efiam'izao fotoana zao ane efa mazava ny anatanterahana ny fifidianana ho any zava-dehibe fa tsy hoe hitondra mandritra ny fotoana maro ianao tsy ombo fidy. Dikan'izany a ny fanatanterahana ny fifidianana ny ilay an'io ka na hivadika vy tsy maintsy manana izy anizy atonga eo hoe na ministre izy na izy na olona tsy maintsy manana ny titiny foana izy noho ny anankiray izy kolo-pirenena na andatsabato hoany izy na aviana havalana. Dikan'izany tsy maintsy tongilana kely ary izy na aveo fa efa misy fefy izy aloha rehefa zay mifanarahana. Raha ohatra tsy zay tsy fanarahana eto hoe manahirana be fa fandrotehana ny ministère de souveraineté aneo notre sensibilité. Zay ireo amin'izao fotoana zao no mampiseho toetra. Misy fiavinareo anatin'izay notre sensibilité vahoaka ny tsara hoe ao anatin'izay izy satria io raha ny zavatra natao hatramin'izay raha fevitra azy moa dia ao anatin'ny notre zay no tokony voalohany anaty notre sensibilité. Izy andray milaza notre sensibilité noho izay amin'izao zavatra mitrano zao. Izy ny parti ny 21 mars nanao l'égalité. Izy ny nanontany hoe tsy maintsy ampiorina ireo filoham-pirenena tanora mba handaminana ny zay daholo notanaky an'izany. Zay nanome zany sosokevitra. Ary inona hoany ohatsy mba miditra tao anatin'le mouvance le 4 mouvance ilaina mouvance raha misy ny fitiavan-tany lazana io mouvance io natao fotsiny a mba hahazahoana mifandamina fa mazava ny tenin'ny communauté internationale inclusif. Ny inclusif tsy mijanona amin'ireo efatra reo nefa misy ohatrany sarotsarona zay ihany tao lolo tao. Zay no diso azy inclusif. Ary ny teo manko ny nagaga dia zao tsy misy miteny na nareo alliance démocratique ny taty amin'ny fomba ny andrajoela aloha mba miteny
teny ihany fa maninona moa no fezina tsy maintsy reo anakefatra reo fa naryotaka amin'ny aliansa démocratique any tany amin'ny mouvance sasany tsy sindananareo marika zay mba tsy akotrana le ranjana tonga zany tsy maintsy asina fitavatandrazana ho an'ny fomba fanaovana politika io ary fa manahirana mbola ampiananzay kanefa kosa zany tsy nanakanay tsy asa ary amin'izao fotoana zao dia hitanao vokany fa tsy nizara efatra ny le raharam-pireneny fa nizara dimy misy koa notre sensibilité voalohany zay ary faharoa ny mouvance dia kely no notre sensibilité ministère enina ny mouvance fito ny notre sensibilité zany mahatsapa mihitsy ny communauté internationale fa reo olona reo dia tsy reo tsony ny tompony hevitra rehetra amin'ny firenena tsy reo tsony manao tantarany malagasy zay izy afa misy be dia be matra efa lazaroisy am'reo nge zay atsangana maty fotsiny evandiana aloha mandeha ilainy firenena tokony misaotra vahoaka malagasy izy noho izany zay le zay izy avatanitana zay no mahatonga manita fanontaniana hoe inona moa ny zavatsoa nentin'ireo olon'ireo hoan'ny malagasy na dia fa mineny malagasy cadeau io ndray aminanao seza mivereny ianao aloha mba hitondra mba handany atsika any amin'ny firenena any amin'ny démocratie dia mampantany tena hoe inona moa le tombontsoa nentin'ireo olon'ireo hoan'ny malagasy tamin'izy mitondra ka azahoany a mibotsina oatra io manakana ny raram-pirenena tsy hainy inona raha misy tsy nongana ry zareo zay hitanara matoa izy nongana misy zavatra tsy tapony malagasy tao zay ny zavatra misy ka amin'izao fotoana zao lasa oatra mieboebo ndray le hoe natsony anareo amahan'olona ny firenena fa miveriny nareo fa manana fitiavan-tanindrazana miveriny nareo fa ifandefitra na izay mitarika ny tolona rangina satria verina fa amin'ny lalana merenana ny démocratie sy ny ara-talana tsy tompoko tsy zay ny zavatra nitanga zay raha fanahy kristianina miverana no hitanao zareo ary be dia be an'io zay mivavaka zay mitondra ny fivavahana teto Madagasikara hatrano zay hoe zay dia fivavaka zay ary zay ny fidianan'ny olona fa ny fandeferana amin'ny maha-kristianina dia mazava amintsika hoe porofo mitoloka amin'ny tenda zao mitranga eto amin'ny firenena izao amin'ny famitana ny vahoaka malagasy amin'ny fanaovana ny vahoaka kilalao amin'izao fotoana zao tsy milamina ny raha dia ohatra ny sasakely mizaza bonbon andeha miverina any badasina io fanaraka ahoana ny zarana ty bonbon olona mpanao politika olona manam-pahaizana olona manam-paraky olona zay miankina ny vahoaka malagasy roapolo tapitrisany tsy mavaolana zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao inona ny verine tokony sy dia hoe anjara-bliky iny ava zavatra misy manao ny anjara-blikiny dia fananao foany zay hatramin'izay hatramin'io mbola mitoy zay miteny so manazava ny vahoaka zany ahoana ny lalana tokony ilay zay no tonga le mampitandina amin'izao fotoana zao hoe zay efa manomboka mitovitovy hevitra ny sasatsasany hoe raha ohatra ka vahoaka no tadiavina raha ohatra ka fiantsoana vahoaka no tadiavina n'izao tontolo izao mampisehoana ny hevitry ny malagasy azo atao mihitsy ny mamerina ny vahoaka eny amin'ny arabe maneno ny hevo hoe ok'izay ataovy ny fifidianana anena tsodrano anareo anatanteraka ny fifidianana da atsangama ny comité électoral indépendant zay ny zava-misy c'était hitany ny congrès dia mitira c'était no CST dia mitira zay tsy tainao dia andanany mamonana ny fifidianana